raha arak'izao endry zao tokoa de tena zara fahalalana ity miditra ko a madiro valo ity. Zay no antony mahatonga an'le lalana idirana avy ery amilany atsimon'ny tanàna re miary mba atimo agny laha hilitsy an-tanàny madiro valo ato. Raha i madiro valo satria commune rurale le madiro valo amin'ny ankapobeny de mety tsy de mahaliana anao loatra fa ilay hoe zombanan'elobe no betsaka miandry mba ahoana fandehan'zany zombanan'elobe zany, ina ny zavatra misy ao am'zao fotoana zao arak'ilay hira nitarika mahaleo tany amin'ny telopolo taona mahery efapolo taona tany aloha tany. Rehefa nanontaniana moa ny olona teo tanàna de hoe eo amin'ny adiny ray eo farafahaela nareo de tonga any raha mandeha tongotra fa nandeha tany zahay a sasakadiny de efa tonga any akaikely ny toerana mandalo an'ity rian-drano ity ato ny rano, ato ny lalana andehanana. So ihany koa aza nefa mandalo rian-drano fa am'raika ambin'ny folo ora atoandro anie niala any an-taina tanàna ao anatin'ny hafanana be ny madiro valo zany. Eto ambodin'ity avoana ity a no misy an'ny ilay zombanan'elobe voadidina an'ireto bararata reto, alana bararata ety amoron-drano ety fa ity rano ity a de miainga avy amin'ny loharano miakabiazana hoe a de avy ato amin'ilay zomba ato an'elobe ato fa manondraka tanimbary sy tany mpambolena amina hektara maromaro raha io toerana io. Ato ny misy an'ilay zombanan'elobe mbola nisy ny seky misasa tao ka voatery tsy maintsy niandry aloha zahay ato anatin'ity bararata ity izy. Reto ny lamba miha avy ny sasana tao amin'ny toerana io satria toeram-panasan-damba ihany koa izy io fa ny tena nanintona ny saiko sy ny masoko de ireto trondro zay velona miriaria aman-jatonjatony ato amin'ity toerana ity ary de tsy matahotra olona ireto trondro reto, trondro fady tsy azo alaina eto amin'ilay zombanan'elobe misy an'io eto ivelany tsy azo alaina reto trondro reto nefa de miaraka miriaria ary mitsaingotsaingoka ny tongotra rehefa mijorojoro eo tsy matahotra olona mihitsy. Ato anatin'ity fefy ity no misy an'ilay zomba esorina io fefy io vavahady io raha ohatra ka hanompo na hanasina ao amin'ity zomba ity ka hangatapitahina. Efa tsy zany Adamalanda zany intsony mazava ho azy, ny ao moa fa efa ela le hira fa zany papany Zovy tsy tadidiko le anaran'le olona zay no mpiandry ny zomba ato. Iry kizokizo tazantsika lavidavitra ry fa somary ny zomeko no fidirana ao amin'le zomba ao anatin'io ny toerana fanasinana, ao ny fangataham-pitahina, ao ihany koa ny fanompoana. Anisan'ny zavatra mampalahelo ny tenako ihany aloha tamin'ny nandalo tany no hoe ireto sachet fonona savony zay avy nanasana lamba miparitaka eran'iny rian-drano iny. Reto zao ny trondro omena an'le bozaka satria hozy le olona mba omeo bozaka kely nga ahitanao azy de tena mifandrombaka am'le bozaka tokoa le trondro satria trondro noana. De araka nivolazako teo a le sachet miparitaka am'le rian-drano anisan'ny mampalahelo satria io rian-drano io a de mamelona olona manjatonjatony ihany koa, mamelona tokantrano aman-jatonjatony ihany koa satria mikorina makany ambany any manondraka an'io tanimbary io, manondraka ny tany mpambolena rehetra io ary iveloman'ny olona ihany koa. Kanefa de sachet haintsika tsara mihitsy fa ny sachet plastika de anisany tena zavatra saro-devonina tsy biodégradable mihitsy fa aman-jatonjato taona maromaro voalevona reny sachet plastika reny miaraka mikasinga rehetrarehetra zay ratsy hoentiny miparitaka any anatin'ny tontolo iainana rehetrarehetra any. Ny tanàna ny madiro valo rehefa niresahana ny olona tao de milaza fa efa mihevitsy ny mpanasina sy ny mpanao fanompoana ao amin'ity zombanan'elobe ity raha miohatra am'teo aloha. Ny akabeazany moa de ny olona vahiny no tena manasina ao. Ny antony dia anisany nitondra anjara biriky lehibe tam'zany ilay kardinaly haintsika tsara mihitsy Armand Gaëtan Razafindratandra. Ny misiona katôlika moa tena matanjaka de matanjaka ao madiro valo. Misiona katôlika ny lycée Saint Joseph nankalaza ny 10 taonany no anton-diako tany
nanao fampisehoana tato amin'ity toerana ity, ary fampisehoana nanomboka amin'ny 9:00 hatramin'ny 10:00 sasany alina no natao tao. Ny kardinaly Armand Gaëtan Ratsafindratandra dia nanangana fikambanana antsoina hoe Zafima, zanaka vavin'ny fiangonana eto Mahajanga, ary io no nanangana ny sekoly tety sy teroa, anisany nanangana ny sekoly tety sy teroa, anisany zany ty Saint Gaëtan eto Madirovaly ty. Misy ihany koa ny Saint Armand any kaikaiky any, ary ny zafikely Adamalandy ankehitriny dia efa misy lasa masera, tsy io masera io akory fa Zafima io masera io, ohatra zao ny fiakanjon'ny Zafima. Ary misy zafikely Adamalandy ihany koa any amin'ny seminarista any Antsiranana any am'izao fotoana zao, satria nanompo tao amin'ity zomba ity nandritra ny 3 andro sy 3 alina ny kardinaly tamin'izany fotoana zany, mba nahafahany nampisehoana fa afaka miara-miaina tsara ny fomban-drazana malagasy sy ny fivavahana kristianina amin'ny fomba fijery katolika. Ary dia taorian'izay kosa sotomin'ireo sakalava hiditra any am-piangonana, anisan'izany ireto taranaky Adamalandy reto izay evangelise tanteraka amin'izao fotoana izao.